Riavako malala ho amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Mandehana araka ny fanahy dia ombanareo Andriamanitra. Mandehana araka ny fanahy dia mombanao Andriamanitra. Zandray no mofinaina voalahatra antsika anio ao amin'ny Samuela voalohany toko 240 ny 440 hatramin'ny 720. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: fa ny fanahin'i Jehova efa niala tamin'i Saoly, ary nisy fanahy ratsy avy tamin'i Jehova nampatahotra azy. Ary hoy ny mpanompon'i Saoly taminy: indro ankehitriny misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra mampatahotra anao. Aoka ny tomponay ankehitriny andidy anay mpanomponao izay eto anatrehanao, dia hitady olona mahay mitendry lokanga izahay. Ary rehefa misy fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra tonga aminao, dia hitendry amin'ny tanana izy ka dia ho tsara ihany ianao. Ary hoy Saoly tamin'ny mpanompony: mizahary olona izay mahay mitendry tsara, ka ento ety amiko. Dia namaly ny anankiray tamin'ny zatoviny ka nanao hoe: indro ny anankiray amin'ny zanak' Jese Betlehemita no hitako mahay mitendry, sady lehilahy mahery sy mpanafika izy, ary mahay mandahan-teny sy lehilahy tsara tarehy, ary Jehova momba azy. Ary Saoly dia naniraka tany amin'ny Jese ka nanao hoe: irao ankaty amiko Davida zanakao izay miandry ondry. Ary Jese naka mofo tokony ho zakany biriky iray sy divay iray sy ny hoditra sy zanak'osy, ka nampitondrainy an'i Davida zanany ho an'i Saoly ireo. Ary Davida tonga tany amin'ny Saoly ka nitoetra teo anatrehany, ary tiany indrindra izy, ka dia tonga mpitondra ny fiadiany. Ary Saoly naniraka tany amin'ny Jese nanao hoe: masina ianao, avelao Davida hitoetra eto anatrehako, fa efa mahita fity amiko izy. Ary raha misy fanahy avy tany amin'Andriamanitra tonga tao amin'ny Saoly, dia noraisiny Davida ny lokanga ka notendreny tamin'ny tanany. Ka dia velombelona sady nanaritra Saoly, ary ny fanahy ratsy niala taminy. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mandehana araka ny fanahy dia ombanao Andriamanitra. I Saoly mpanjaka dia nisy fotoana tamin'ny nosorana ho mpanjaka dia nomen'Andriamanitra ny fanahiny. Nanana ny fanahy masin'Andriamanitra Saoly, fa rehefa nandika ny tenin'Andriamanitra ka tsy niaino ny didin'Andriamanitra izy, tamin'ny tsy namonony any Agaga mpanjaka Amalekita izay nasain'Andriamanitra novonoiny, fa i Saoly sy ny mpiaraka taminy dia nitahiry ireo izay tsaratsara tamin'ny Amalekita ka tsy nandringana izany, dia indro niala tamin'i Saoly ny fanahin'Andriamanitra, nirehitra taminy ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary eto ary dia hitantsika mihitsy fa toa nisy fanahy ratsy tonga tao aminy. Toa ambara fa fanahy avy amin'Andriamanitra, fanahy ratsy avy amin'Andriamanitra. Tsara ihany no ahafantarantsika fa tsy Andriamanitra no maniraka fanahy ratsy, fa noho ny fialan'ny fanahin'i Jehova dia manjaka ny fanahy ratsy. Ary ihany koa hitantsika fa Andriamanitra mihitsy no efa tsy mankasitraka intsony ny fanjakan'i Saoly. Ary hitantsika miverimberina atao amin'ny bokin'ny Samuela voalohany izany fa nanenon'Andriamanitra tamin'ny nifidy an'i Saoly mpanjaka. Dia indro tazantsika eto
ny fianjerana tsy moramora tsy kelikely, ny fanjakany Saoly, ny fianjerany ny fahefany Saoly, ka de tonga adala izy, tonga nisy aretina izay nahazo azy ka nampahavery saina azy. Fa mifanohatra amin'izany, manomboka mahazo lakatsy kelikely, miakatra sy misandratra ny lazany Davida sy ny voninany. Eny mety ny fanjakany mitsy aza rehefa kelikely. Tatsika mantsy fa efa nosoran'i Jehova ho mpanjaka Davida, na de i Samuela irery aza no nanatanteraka izany. De eto kosa efa tafiditra any amin'ny lapam-panjakana sahady i Davida, na de hitondra vahaolana ho amin'ny aretin'ny Saoly aza ny antondiany. De hitatsika kosa ny amin'ny qualification samihafa, ny amin'ny fahatsarana rehetra izay nambaran'ireo mpanompony Saoly izay nananan'i Davida, de manambara fa tsy olona hamahaolana ny amin'ny aretin'ny Saoly fotsiny io, fa olona afaka hitondra fanjakana mihitsy. Jerene ny fomba filazany azy eo amin'ny andininy 17 hoe mahay mitendry sady lehilahy mahery sy mpanafika izy, ary mahay mandahateny sy lehilahy tsara tarehy, ary Jehova momba azy. Entina anambarany zany fa miakatra eo amin'ny fanjakana, eo amin'ny fiandrianana ny toerany Davida. Hitatsika zany ry havako malala fa rehefa tsy manaiky ny fitondran'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra isika, rehefa tsy mandeha araka ny fanahy isika, de ny fanahy ratsy no manjaka ao anatsika tahaka ny Saoly. Fa itsakilany kosa Davida de feno fanahy sy fahendrena satria Andriamanitra no momba azy. Tatsika tamin'ny tantaran'i Jesoa zany, fony izy hatramin'ny fony izy mbola kely, de efa feno zany fanahan'Andriamanitra izany, de ny tombo saina, ny tombo fity teo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona, ary nomban'Andriamanitra tamin'izay rehetra nataony. Isika ankehitriny koa, raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hatohitra antsika? Baiko sy toromarika ny soratra masina, ny aminay mandehana araka ny fanahy de tsy hatanteraka ny filan'ny nofy ianareo. Ary na de Davida mpanjaka aza rehefa tonga teo amin'ny fiandrianana de nanao zany vavaka zany, manao hoe aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ny eo amin'Andriamanitra, ny mandeha araka ny fanahin'Andriamanitra no azahoantsika mitoetra amin'ny fifaliana sy ny fiadanana. Fa raha miala amin'Andriamanitra isika, de anjaka amintsika ny asany maizina sy ny asany ratsy rehetra. Aoka ho feno fanahy sy fahendrena isika, de ombantsika Andriamanitra. De ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy tompo, Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra tianay de tianay tokoa ianao, Andriamanitra mandrotsaka ny fanainao masina aminay ianao, ary irinay fatratra ny andeha araka ny sitraponao sy ny teninao. Eo am-panatanterahana ny azakazaka masina izahay ankehitriny, toan'ny fanahy mazoto avy aminao reo mpanomponao tsiraray avy izay tompon'anjara sy tompon'andraikitra amin'ny fampandehanana ny fiainan'ny fiangonana ao anatin'izany. Da ianao re tetikasa rehetra, ibanjinana sy ikendrena ny fampandrosoana ny olona rehetra sy ny olona manontolo, indrindra ny ara-panahy. Ampaherezonao Tompo mba ho feno hery ao aminao zahay. De ataonay amin'ny anaran'i Jesoa zany vavaka izany misaotra raha io. Amen.